dia faly mamerina fiarabana tsika tsiray avy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity indray. Dia faly mahitanao dia manao fiadanan'ny Tompo amintsika. Ianatra iaraka ifampizara ny afatra izay omen'ny Tompo indray sika amin'ity andro anio ity. Dao jerentsika ny bokin'ny Koritianina voalohany toko voalohany. Koritianina voalohany toko voalohany andininy va 17 sy ny favalo ambininy folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa Kristy tsy naniraka anao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy amin'ny teny fahendrena, fandrao foana ny azo fijalian'i Kristy. Fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana ho amin'izay ho very. Fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Toko faharoa andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Mitohy paragrafy mitohy zany ireo lohahevitra mitohy. Ary zaho koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izaho raha tany aminareo dia azony fahalemena sy ny fahatahorana ary faharongo vitana be. Ary ny teniko sy ny toriteniko tsy tamin'ny teny fahendrena matona, fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery, mba tsy horenina ny finoanareo amin'ny fahendren'olona, fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Amen. Io teny izay mifampitohy moa reo zay ako teo no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Ifantsitsika kely ihany koa amin'ny fahalalantsika ny soratra masina, afahantsika mivelatra, afahantsika malala ny sitrapon'Andriamanitra indray amin'ity andro anio ity. Ity soratanana ity dia soratanan'i Paoly izay nisoratany ho an'ny fiangonana any Korinto, ary miresaka izy natao hoe puissance de l'évangile na ny herin'ny filazantsara. Tsy fanahiniko moa zany fa rehefa nanao fikarohana ako amin'le izy dia misy zavatra efa napetraky ny Tompo tany boky tany fa nitady confirmation hoe marina ve ary azo amarinina amin'ny alalan'ny soratra ara-baiboly, amin'ny alalan'ny soratra masina ve ny zavatra tsapako sy henoko any anatin'ny foko. Rehefa efa haiko tsinjery be mihitsy Koritiana voalohany toko faharoa io, maresaka an'le hoe za raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny toriteniko, tsy tamin'ny teny fahendrena matona, fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery. Mino ihany koa fa tsika rehetrarehetra mety mahafantatra an'izany tamin'ny alalana publicité, tamin'ny alalana toritenin'olo-kafa, tamin'ny alalana zavatra hafa tahaka izany. Fa rehefa nyaino ny karazana fandikana na interprétation ataon'ny olona ako mikasika an'io apahana soratra masina io, dia henoko any anatin'ny foko any miteny hoe tsy zany ny hevitro io zavatra io. Rehefa mitory an'io ny olona hoe amin'ny fanahy sy ny hery dia miresaka hoe ny toritenina rehefa miresaka an' Jesosy dia misy herin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy, ary le herin'Andriamanitra dia manasitrana, herin'Andriamanitra mamaolana, herin'Andriamanitra mandroka demonia, herin'Andriamanitra manao mirakla, manao an'izao, manao an'izao. Dia ny toriteny zany rehefa raisiny zany hoe ny teniko sy ny toriteniko tsy tonga tamin'ny fahendrena matona, fa amin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery, dia ohatrany hoe démonstration de puissance zany ao anatin'le izy. Dia henoko any anatiko any zay ako miresaka ny fanahy, miresaka tsy zay ny tiako lazaina amin'io, fa mbola mihevitra fotsiny hoe fa ahoana le izy, inona io herin'Andriamanitra io.
inona ny atao hoe herin'Andriamanitra. Tsika mino an'izany daholo ary tsika miresaka an'izany daholo. Herin'Andriamanitra, heri ny fanan'Andriamanitra, herin'Andriamanitra ohatr'izao, herin'Andriamanitra ohatr'izao. Fa fantatritsika ve le izy hoe inona marina ny atao hoe herin'Andriamanitra. Dia tsy mandeha lavitra Paoly, ary eto ampamakinan'le izy mamaky eo eto ambony pilipitra eto mihitsy vao mahita hoe nomeny tompotolotsaina mihitsy le olona nametraka, satria itony lohateny amin'ny soramandry itony dia tsy zavatra ao anaty baiboly nosoratany. Tsy Paoly nanoratra n'io soramandry io fa zay nanoratra ny baiboly. Takizay ihany koa ny toko sy andininy dia tsy ny mpanoratra ny nanao an'ireny fa zay nandrafitra n'le baiboly nametraka an'ireny tsirairay avy. Dia rehefa nametraka ny mpanoratra an'ilay soramandry dia tsy nasiny fizarana eo amin'le toko voalohany sy toko faharoa fa tonga dia mitohy le izy. Zany hoe tsy misy loha-hevitra vaovao eo amin'ny toko faharoa fa tonga dia mifampitohy amin'ny toko voalohany. Dia raha ny tsara ianao ny zavatra izay nivakiantsika teo eo amin'ilay toko voalohany andininy fa 7:10 sy 9:20 dia manome valiny amin'izay izy ny zavatra izay resahany eo amin'ilay toko faharoa. Zany hoe le valiny izay omeny naveriny no teneniny tao amin'ny toko voalohany dia ozy izy hoe ny teny kozy izy dia tsy amin'ny fa Kristy tsy nitory tsy naniraka anao batisa fa hitory filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendreny. Dia tsikaritra reo amin'ilay toko faharoa izy miresaka be ihany koa le teny fahendreny. Zany hoe misy fifamaliana, zany hoe misy fifampitohizana, zany hoe misy fanazavana misimisy. Fa le sary moa zany ny toko faharoa indray ny azavain'ny toko voalohany. Raha tokony hoe ny voalohany no azavain'ny manaraka dia somary mifamadika le izy. Dia zao ny ambaran'i Paoly mikasika ny atao hoe herin'Andriamanitra amin'izay. Mizary izy eo amin'ilay Korintena voalohany toko voalohany 9:20 fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalàna ho amin'izay overy, fa herin'Andriamanitra kosa ho amintsika izay ovonjena. Inona zany atao hoe herin'Andriamanitra? Ny teniny amin'ny azo fijaliana, la parole sur la croix. Ny atao hoe herin'Andriamanitra raha lasanabavy dia tsy démonstration na fanasitranana, tsy démonstration na famahana olana, tsy démonstration fananganana fiainana olona. Tsisy ratsy zany ary Andriamanitra tena manao an'izany. Fa ny démonstration de puissance an'Andriamanitra izay tsy hanana ny devoly fahefana. Ny devoly nge mahay an'izany zavatra rehetra zany. Devoly mahay manasitrana, ny devoly mahay manao délivrance, manao fikafika eo izy menakavy nana mody miala zay fa za ndray zao niditra. Zavatra resaka démocratie fotsiny ny ataon'izy menakavy eo dia mifamindra fotsiny le toerana dia lasa le anankiray dia miditra manaraka izay nytenen'i Jesosy miala ray misy fito hafa ratsy noho izy miverina miditra ao rehefa avy eo. Dia ny herin'Andriamanitra tsy resaka zavatra tahaka izany fa ny devoly ihany koa mahay mampanakarena olona, ny devoly mahay manasitra, ny devoly mahay manao zavatra rehetrarehetra, fa ny puissance ny herin'Andriamanitra dia ozy izy izay ambarany eo hoe ny teny ny amin'ny azo fijaliana. Zay zavatra tsy ho hain'ny devoly mandrakizay ary tsy hidirany mandrakizay, satria maninona tsy hanana ny fahefana zany. Ny devoly raha lasanabavy mahay mampiseho zavatra be dia be zay tadiavinao, mahay hainy daholo ny zavatra rehetra. Ozy izy rehefa resaka tamin'i Jesosy nakafanahany Jesosy izy teo ambony tendrombohatra dia nampiseho azy ny fanjakana rehetra manerana an'izao tontolo izao teo amin'ny toerana avo anankiray. Dia zao ny lazain'ny devoly tamin'i Jesosy, efa nomena azy zao rehetrarehetra zao mba amin'ny fanapahana sy ny fahefana, karaha menkoky eto anatrehako ianao ho afindrako aminao zany. Zavatra mahagaga ao anatin'iny tenin'ny devoly iny, tsy nitoeran'i Jesosy mihitsy ilay izy. Izy tsy niteny mihitsy hoe ianao satana mpandaingy, tsy hanao zany reo mandaingy ianao, fa tsisy hanao reo fa an'ny raiko reo. No, an Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, fa ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny fahefana dia lasan'ny devoly, nomeny ny olombelona ny devoly. Zay mampatonga an'ity zao tontolo zao ty ampelantanan'ny devoly mihazona an'ity dia ny fanjakana rehetra misy eto misy ambadika foana ho ambadika ao foana, satana miafinafina ao, mimanipule ny zavatra rehetrarehetra sy
kirakira ny zavatra rehetrarehetra. Ny herin'Andriamanitra dia ny teny amin'ny azo fijaliana, ary zay no ifampizarantsika anio. Amena. Mba hisy herin'Andriamanitra hiasa ny am-pona ho any. Amena. Matsiaro miteny Jesosy mihitsy ahako indray maka ao am-bokin'ny Jona 7 ao hoe raha maritra miteniko ianareo dia mpianatra tokoa izy ary fantatrareo ny marina ary ny marina ny anafaka anareo tsy ho andevo. Ny zavatra mila fantatritsika ao anatina tontolo fiarahana amin'Andriamanitra dia zao: Jesosy sy ny teny dia iray ihany. Jesosy ilay teny zay no tafiana nofo. Ny teny dia fanahy, tsy hita maso, tsy azo tsapahitana. Ny teny dia Andriamanitra. Fa io teny io amin'izay no saromana nofo, no saromana vatana mba handehandeha eto ambony tany ary ho fatombohany amin'ny hazo fijaliana dia ho tonga mpamonjy antsika tsirairay avy. Io teny io dia io lay teny mahery, io lay tenin'Andriamanitra izay afaka manova ny zavatra rehetrarehetra. Ary lay fanovana ny zavatra rehetra dia tsy fanovana fiainan'olombelona na fanovana zavatra hafa eo anatin'ny fiainan'olombelona na tontolo-piainan'olombelona, fa ny asan'io teny io dia manova ny natiorantsika. Lay natiora mpanota mivadika natiora na zanak'Andriamanitra. Zay no mampatonga le hoe herin'Andriamanitra io. Ozy izy fanambaran'ny tenin'Andriamanitra anankiray milaza hoe zay tsy vita ny lalàna satria ny nofo nalemy azy. Samy teny reo a. Teny nivoaka ny vavan'Andriamanitra ny lalàna. Ary Jesosy Kristy dia tenin'Andriamanitra. Izy narinan'izao rehetra zao, ary ratsy izy tsy misy ary zao zavatra rehetra misy eto amin'ity zao tontolo zao izao. Teny anankiroa, fa ny anankiray ny nofo mahalemy azy ary ny anankiray nanomboana ny nofo dia tonga lasa herin'Andriamanitra. Atao amin'ila zany mbola tsy misy ny démonstration de puissance an'Andriamanitra. Mandeha fotsiny fiainany zanak'Israely, mahazo zay ilaina izy, mahazo fitahiana izy, mahazo an'izao izy, mahazo an'izao, fa tsy misy herin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainan'izy ireo. Satria manino? Mijanona ao anatin'ny fahotana ihany izy rehetra. Tsy afaka nanalina ny zanak'Israely tao anatin'ny fahotana ny didy amandalana zay nomena azy. Ozy ako tany Antsirabe omaly rehefa nizara hoe raha sinao lalàna anankiray, raha sinao didy anankiray eto amin'ny rindrina eto ohatra, tsy eto moa fa izy moa ny anao maloto ato amin'ity, fa ao tokotany ohatra tsy amin'ilay couloir ao amin'ny totohatra ao, tsy azo anaovana maloto eto. Dia inona zavatra mitranga? Rehefa mijery an'io no mason'ny olona anankiray dia mahatonga azy fotsiny hoe tsy anao maloto eto fa sao dia misy manondraka rano mangotraka avy any ambony any, na sao dia misy mitoraka, na sao dia tratra ny vonidina ray alina ariary, dia tsy hanao an'izay izy. Fa manova ny fotom-pisaina ve zay ho lasa tsy olona manao maloto intsony? Zany noho ny fahitana an'ilay izy, Andriamanitra voakasika foko, tsy hanao maloto intsony manomboka androany bebaka. Hitako ty soratra ty tena resy lahatra tanteraka, tsy hanao intsony tsy manana an'izay hery zay io teny io, satria io didy amandalana fotsiny ihany. Na dia nipetraka ary ny didy amandalana izay nomena ny Israely dia nahatonga ny fey ny fitondrantenan'izy ireo fotsiny ihany hifanaraka amin'ilay soratra ny didy amandalana. Fa lay fanambarana dia fanambarana tsy misy hery, tsy nanafaka ny natiora-pahotana ny zanak'Israely ny zavatra zay nomena azy. Dia tonga amin'izay ny tenin'Andriamanitra nilaza rehefa vita zay rehetra zay, nofehezina fotsiny aloha ny zanak'Israely tao ambany didy amandalana mari-pahatonga ny fahasoavana. Dia alohan'olonareo tazomina ato mba tsy hanondrana be loatra, fehezina kely vetivety aloha mba tsy hanondrana be loatra. Rehefa tonga amin'izay Jesosy Kristy, lay herin'Andriamanitra, lay fanehoana ny herin'Andriamanitra, dia nentina lay matanjaka amin'izay ity amin'izay ny fanambarana lay novakitsika teo, ny teny amin'ny hazo fijaliana. Io ny afaka mandresy ny fahotana ny anatin'ny olombelona. Tamin'ny alahadin'ny Paska isika dia niresaka fa io ny afaka mandrava ny ozona, ny fahotana. Ny ozona dia mifamatotra amin'ny fahotana ary ny avian'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ny asan'ny devoly ao anatin'ny fiainan'ny olona dia averiko eto, tsy resaka tsy fananana, tsy resaka fantrana, tsy resaka aretina, tsy resaka zavatra maro isan-karazany tahaka izany. Raha zany no asan'ny devoly tao anatin'ny fiainan'olombelona
tsy nilaina ny nandefasana ny zanak'Andriamanitra fa ny asany devoly tao anatin'ny fiainany zanak'olombelona izy no niavin'ny ota, izy no niavin'ny ota, ary noho ny amin'izay fiavin'ny ota izay dia tsy misy afaka manafaka atsika eo ambany fifamatorana amin'ny ota afa-tsy lay herin'Andriamanitra irery ihany. Ity afatra izay ambarantsika androany ity dia resako aminao mikasika an'io herin'Andriamanitra satria maninona raha lasaina-bavy ny ankamaroan'ny olona tsy mahatsapa an'io zavatra io. Mivavaka ny olona eto Madagasikara, tsika malagasy indrindra tena mpivavaka, tena raha vo activité religieuse, zany hoe asa fanompoana, dia mazoto ny olona. Raha vo hoe fianarana baiboly, mazoto ny olona. Raha vo hoe andao anao zao, mazoto ny olona. Fa ny zavatra hita raha lasaina-bavy ao anatina tontolo fiarahamonina izay misy atsika, fa tsy tena misy impacta, tsy tena misy fiantraikany ao anatin'ny fiainan'ilay olona mazoto io filazantsara io. Dia ozy izy ny olona fa maninona karakaraky ny abetsahan'le fiangonany, tovao mainka mibetsaka ihany koa ny olon-dratsy. Azo ataony mialatsiny tsotsotra fotsiny hoe fa ina moa ny fandraisa zany resaka zany, mpangalatra foana, mpanendaka foana, fa na izany ary misy fahamarinany kely ihany ny zavatra izay lazain'ny fiarahamonina, satria maninona na dia mivavaka ary le olona tsy tena hita ao anatin'ny fiainany le herin'Andriamanitra manovo ny valim-bavaka azo, ny fanasitranana azo, ny fijorona vavolombelona mipetraka tsara. Zary avana talohana ny boka an'izay zay tena matra zay tena ohatra zao, fa rehefa nanompo an'Jesosy dia lasotra zao. Zareo tsara ty tantaran'ny Koritianina ity, fa zay no mampatonga an'i Paoly miresaka an'izy io. Ao amin'ny Koritianina voalohany toko voalohany ao izy dia mitantarany amin'ny zavatra izay mitranga ao anatin'ny Koritianina. Fa ao anatinareo nge fa eny kosa izy fa misy fitsotokotokony. Dia misy aminareo milaza zay amin'ny Paoly, zay any Apolosy, zay amin'ny Kefasy, zay any Jesosy ozy izy ny anankiray, zay mahay kokoa noho ny hafa. Reto tena adala mihitsy ny an'ny olombelona hono izy, tsika any Kristy rahalahala zao ny akaikinao, tsika any Kristy hoe tsika tsy naman'ireo zany dia ny saratsara kary zareo. Ozy izy Paoly amin'izay, za amin'izay ho avy eto aminareo hitondra anareo an'ilay herin'Andriamanitra, satria manena ilay zavatra enon'ny sofiny tsy mitondra transformation. Za milaza antsika tsiraray avy miankina amin'ny zavatra enotsika sy raisitsika ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika, fa tsika possible be mihitsy mivavaka. Za zany tena lazaiko anareo fa mandinika ny zava-misy rehetrarehetra mihitsy ny ahako amin'ny tontolo mpiangonana rehetra, fa maninon'Andriamanitra ao. Dia vaninandro farany tokoa ve zao fa dia malaza nge zany resaka fijangajangana zany eny anatin'ny fiangonana, malaza nge zany. So dia tsy fantatrareo fa be dia be nge fiangonana misy pastera mangala badin'olona, miaraka vadin'olona. Nisy pastera anankiray zay namako miresaka zay mirahalahy, le ranabavy a narary be dia mitantara amiko eo izy indray ny victime amin'io, mameno an'ilay tantarany. Izy indray matsiaro tena victime, ary se nitantara le vehivavy io tary amin'ilay pastera lehibe no zony ngara iny, fa inona ho any zavatra nitranga. Zay io vehivavy io narary izy, nandeha tariny tonony daholo ty anaram-piangonana, nandeha tariny, tsy sitrany, tonga tao amiko sitrany, zany nampiasain'ny tompo anasitrana azy. Daholo ny toeny tantara hoa nirako zanavavy, tsy tahitra akory izy miresaka amiko an'izany, fa maninony sy nitoroan'ny tany hoa nirako zanavavy. Ahoana koa zao aza ny ataonao zany izany ary ohatran'izao. Tanao gaga efa maninona ny anatina tontolo. Za tsy manameloka an'izaniza, fa tsika eto mandinika hoe inona marina ny voaraitsika. Misy asan'Andriamanitra avy ao anatin'ny fiainantsika io, samy mivavaka fotsiny tsika. Fa raha mivavaka fotsiny tsika dia ho maro no avy ao anatrehako izy Jesosy dia ilazako hoe tsy fantatro nge nareo navaizana vaizay. Zay nge fa nanao asa maro tamin'ny anaranao e, zay nge nandroka demini tamin'ny anaranao e, fa mifantaniana heninao ve ny herin'Andriamanitra manova ny fiainanao. Za nanolo tena ho an'i Jesosy, za nanaiky an'i Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainako, fa mifantaniana henoko ve ny herin'Andriamanitra manova ny fiainako. Fa zany ny filazantsara zay nentin'ny Paoly, tsy amin'ny fahendrena mataona, tsy étalage de connaissance,
tsy fitantarana ny zava-misy any an-danitra. Nisy fotoany Paoly nilaza zavatra tahaka izao, nataony miserona fotsiny ampafantarany olona hoe zange mahafantatra zavatra mihoatra lavitra noho izay eritreretinareo. Zao izy nahafantatra olona anankiray natao amin'ny fanahy na tsy tao amin'ny fanahy. Ny anankiray nentin'ny tompo niakatra velona tany amin'ny lanitra fahatelo. Zany zavatra ninge tsy ambaratelo e. Tsy nidevelopen'ny Paoly mihitsy le izy hoe ahoana mifandehany satria manina tsy tiky iorina ao amin'ny fahendrenin'olombelona ny fisainanareo fa ao amin'ny herin'Andriamanitra. Misy herin'i Kristy ve any anatintsika any? Misy asan'Andriamanitra ve any anatintsika any? Tsapatsika ve izay ambaran'ny Paoly ao amin'ny Galatiana toko faharoa hoe zangy ireo olona miara voaombo amin'ny Kristy ambonin'ny hazo fijaliana e. Ary tsy zaho intsony ty velona ty e, fa Kristy Jesosy ny velona atao anatiko e. Zay mahatonga mavita mandevitra ny zavatra rehetra e. Zay mahatonga mavita maharitra ny zavatra rehetra e. Zay mahatonga mavita mino ny zavatra rehetra e. Misy fotoana ampietrena Paoly io resako io fa tsy zako. Za manana ny tantarako fa tsy tantaraiko. Fa alohan'ny amin'ny Paoly ny resantsika satria izy nanoratra le soratra. Fa misy fotoana izy ampietrena hatramin'ny farany. Amin'ny anohanana be, amin'ny tsy fahitatory, andro aman'alina, amin'ny fanenjehana, amin'ny zavatra rehetrarehetra. Androany isika iresaka mihitsy hoe misy herin'Andriamanitra ve ny anatintsika any? Ianao ve manana le toe-pon'ny zanak'Andriamanitra tena enonao ve miara voaombo amin'ny Kristy Jesosy ka afaka mandefitra eo anatrehan'ny tsirariny? Fa mila herin'Andriamanitra nie zany e. Tsy herintsika nye zany e. Tsika nye mahavita mamoaka teoria be deaibe sy verset be deaibe mandeha fery. Io zany fiarahamonina mahay zavatra be deaibe amin'ny fahendrena. Ianao ve dia hiady amin'ny adaly e. Ianao ve zao, ianao ve zao e. Fa rehefa ianao miatrika le zavatra henonao hoe tena onany tsy vitako ty a. Za ve dia andefitra, za ve dia ohatran'izao, za no manana marinako. Fa eo amin'izay le tenin'Andriamanitra milaza Jesosy Kristy irery ihany no herin'Andriamanitra. Ny teniny amin'ny hazo fijaliana no herin'Andriamanitra ho famonjena. Zay rehetrarehetra mino. Fa rehefa tsy voarain'ny olona ny filazantsara mandeha mivavaka tsika. Fa tsy mahova ninninina mitoetra tsika ny filazantsara. Moral fotsiny ihany tsy manan-kery nge zany hanova toetra e. Ny fitenenana isaka mihetsika hoe aza manao an'izao ianao. Ianao aza mifoka sigara, ianao aza misotro toaka, ianao aza mandeha boîte de nuit, fanakanana fotsiny zany. Fa ny anatin'le olona any, ny anatin'ny saina, ny anatin'ny fony, mangididy be te handeha. Rehefa tonga ny amin'ny alina iny mandeha le hira any ambadika any, efa mandeha by the rivers of Babylon, nato efa mihetsika mora. Taloha zay ina moa alimbavaka etsy mampely baiboly atanina reniny etsy dia eo ampita misy kavôsa tsy fantatro ny anaran'le zavatra io. Efa manomboka amin'ny telotelo maraina efa manomboka ame milatsaka volume mozika atao amin'ny alimbavaka. Miainga avany by the rivers of Babylon. Taitra aingana be mihitsy le mpanao table. Ampiakarina mafy be aingana ny sonao ato mba ho takona le feokira. Satria misy olona mijanonjanona ny makamaka rivotra zany mba hampandehandehana mba hampifofo an'le tare. So dia tratrany ao anatin'ny haninao vadika by the rivers of Babylon le hira. Tsy masakana na inona, tsy mahavita fanovana na inona ny teny. Raha vao tsy ny teniny amin'ny hazo fijaliana, raha vao tsy asan'ny Kristy anepon'ny olona. Ny olon'ny Kristy dia olona niaraka nomboana taminy teo amin'ny hazo fijaliana, ny tenany ota mba havelomana ho an'ny Kristy. Androantsika andinika ny fiainantsika dia hijery ny fiainantsika hoe iza moa novain'i Jesosy ve ny fiainako tao anatiko tao, miova ve ny fotom-pisainako sa ny hirako no miova. Dia za zao lasa tsy tia fatsira fiderana ntsony. Dia za tsara rehefa miteny, za tsy miteniteny foana zany ntsony zao. Taloha za miteny ratsy foana. Zao tsy dia miteny ratsy loatra ntsony. Tsy rehefa tena tezitra be iny ako dia zay vao miteny ratsy afa ny ambadika any ako ataoko tsisy mahita mihitsy. Tsy mahova fiainan'olona ny religion. Reo religion rehetrarehetra reo mitovy daholo ny asan'ireo, bouddhisme, shintoisme, tsy fantatro rehetrarehetra.
mahay zavatra be dehibe ny sonoa mampiasa le inona moa le mizara roa ohatran'izao iny ingyang côté tsara côté ratsy fampianarana ny filôzofia sy sisa zay ny dikany io teny io za tsy mampianatra anareo an'izany osy Paoly fa ndreo foana ny azo fijaliany Kristy fa ny zavatra toriko aminareo maty Jesosy teo ambony azo fijaliana mba hiova ny fiainanareo, mba hiova fotom-pisainanareo, mba hiova ny antom-pisinareo eto amin'izao tontolo izao, mba tsy olona manompo fe manompo fotsiny ianareo fa olona atsapany herin'Andriamanitra ao anatiny zay miazona azy, zay mampahery azy, zay mampazoto azy, zay mahatonga azy miazakazaka hatrany. Ny herin'Andriamanitra mbola hijoroana ohatran'izao fa raha ny ady izay efa natrehany, raha ny fahoriana izay efa nitranga, raha ny fahasahiranana izay efa niainana, zay ihany koa efa nahita zay efa hitan'ny olona, zay efa nahita mihoatra noho zay hitan'ny olona, fa misy teniny amin'ny hazo fijaliana ny epohany mandevona sy manombony amin'ny tenako tsy zaka. Miatra zavatra mafy hafa zao tsy za, Kristy ihany ny zava-dehibe, ny fiangonany ihany ny zava-dehibe. Androso ahako, hitombo aho, mbola hivavaka foana, mbola hanompo foana satria misy herin'Andriamanitra ny anatin'ny foko any. Ozako any anatina fiangonana be dehibe ny raha lasana bavy misy adilahy, misy tokotokony. Ndre mandeha tamin'ny Moramanga gaga be mihitsy zay avy ny vavaka, mandeha voaka andeha ody andeha hisakafo tao amin'ny fiangonana anankiray, fe gendarme an'le fiangonana, dia misy olona miorakoraka be, gaga be zay inona ny zavatra mitranga ato fa maninona feno gendarme ato, nisy ny antso gendarme zany tao dia miorakoraka. Hay mizara roa ty fiangonana, ny anankiray momba amin'ny pastera, ny anankiray tsy momba amin'ny pastera. Fantatrao le ady ao, misy mitantara tao hoe namidy ny pastera synthétiseur fiangonana. Ohatra mampimela izy fa mampalahelo hoe zany ve ny komban'ny kristianina, zany ny komban'ny kristianina. Dia ozy izy le tenin'ny Paoly hoe maka jentilisa, maninonareo lasa maka jentilisa hitsara ny adinareo, tsy fantatrareo fa tsika hitsara anjely, le olona hitsara anjely maka jentilisa hitsara ny adiny. Dia ozy izy Paoly manambary fa maninona raha manaiky na dia ambakaina ary, nefa ankehitriny zao ianareo indray no manambaka ny rahalahinareo. Inona ny antony? Tsy misy ny herin'ny azo fijaliana ao anatin'ny fiainan'le olona, fa samy mitady ny azy avokoa, samy mitady zay mety amin'ny fiainany, samy mitady zay asoa ny fiainany. Raha vao ny fanambarana henon'ny sofintsika mitodika amin'ny tenantsika foana. Tsy ratsy ny filazana fa Jesosy manasitrana, tena manasitrana Jesosy. Zay hivavaka ho an'le anabavy manokana io rehefa avy eo fa zay apetraky ny tombo ao anatin'ny foko. Fa Jesosy manao mirakla, amena. Fa za milaza aminao raha zany tatatataitsika foana ny azo fijaliana, mirakla hitan'ny masonao, ny fiainanao mety mandroso, ny fitahiana mety miditra, fa ny toe-ponao ihany, toe-pona jentilisa, toe-pona olona mitady ny azy, toe-pona olona tia tena, toe-pona olona tia vola. Dia milazanao ajereo daholo ny toetra ny olona rehetrarehetra zay ambaran'ny Paoly amin'ny bokin'ny Timoty faharoa izay milaza, fa milazanareo any amparany andry. Dia isy andro mahory fa ny olona maninona avy, tia tena, tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, tsy manaja zay masina, tsy manora isireny sy ny sisa rehetrarehetra. Inona ny anton'izany? Tsy misy teniny amin'ny hazo fijaliana zay manombo azy sy ny fahotany sy ny fotom-pisainany sy ny maha izy azy. Ny zavatra izay henon'ny sofiny, parole sans puissance, teny tsy misy hery. Fa androany raha raisinao ny teny misy hery, manova ny fotom-pisainanao rehetrarehetra, dia mametraka anao anatin'ny fiadanana. Mila fantatrao fa ny fiadanana zany tsy tonontononina fotsiny fa io fiadanana io fa matotra amin'io azo fijaliana io fa tsy tenenina fotsiny hoe raisy no fiadanana dia amenna misaotra Jesosy dia fampiteny fotsiny tsika fiadanana raha vavy, fiadanana raha lahy, fa madika fiadanana raha nabavy, fiadanana raha lahy. Io na hiteny an'izany foana ary tsika, raisiko ny tsodrano, raisiko ny fiadananao Jesosy ampinono, fa ny toe-poninao tsy voaomby eo amin'ny hazo fijaliana, tsy misy hery zany miasa ny anatinao.
dia araka ny teneniko ny zavatra ranofo mety azonao fa mbola le mpiady lahy foana ny mpiady lahy, le mpiady vavy foana ny mpiady vavy, le mpifosafosa ihany ny mpifosafosa. Tsika tsy manitsinitsy tsirairay avy na manasinga tsirairay avy ny karazana toetra ratsy lany eto ny fotoana. Raha zany no atao ty am-piangonana ary tsy zany ny antom-pisian'ny fiangonana dia isaky ny angontsika dia etrehitra inona indray reny toetra ho tantarain'ny paster eto, izy indray no vasoa amin'ny paster eto androany. Paster tsy natao hamasoka an'izaniza fa ny herin'ny azo fijaliana rehefa miasa ny ampona ao any, rehefa mitsapanao zany za miara voaomby tamin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana. Heninao mihitsy ny mihetry le any anatiko any, miaina fahoriana. Sao ny ambaran'ny apôstôly Paoly, za mahay voky dia za mahay nona. Fantatrao ny dikan'izany, mahay ako na ahoana zavatra mitranga. Rehefa tonga ny sakafo be dia be, za mahay manetry tena mihinana an'io fa tsy vidy sasiana 700 dia manangona ho anay menakavy. Le izy moa dia afempenao ny fitiavan-janaka fa ny fitiavan-tena ny tena mibahana tao. Fa maninona misy fitiavan-tena? Satria tsy voaombo miaraka amin'ny Kristy ao ambony hazo fijaliana. Za tsy miteny aminao aprimo sase, fa za miteny aminao fa ny fiainanao ihany ny fiainanao raha tsy voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ianao. Za tsy miteny aminao aza manao an'izao sy aza manao an'zatsy, fa za miteny aminao la zanak'Andriamanitra maty azontsika fiainana, ary ny fiainana ao amin'ny hazo fijaliana, ao amin'ny teniny amin'ny hazo fijaliana. Be dia be ny fiangonana fa fiangonana faible. Inona le faiblesse le lazaiko anao teo? Miara-mivory eo fa ny toe-po hafahafa, miara-mihinana n'iny mofo iny, miara-misotro an'le divay, samy endry tsara daholo mihinana an'le sy misotro azy. Rehefa mihinana an'le mofo, avoaka moramora ny lela, tsisy maheno. Rehefa misotro, sotrona moramora, dia atao lahira faly dia faly. Amen. Fa ny ato tsy vova, tonga ny trano mbola miady, tonga ny ampiasana mbola mifampifosa. Rehefa mahita olona azo ararotina, mbola ararotina. Ny tikely manaraka eny foana, tsy mety ravo. Inona ny olana? Tsy misy herin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainana. Dia lasa tsy matoky, lasa tsy mino. Rehefa tsy mino angeny olona dia manao ny karazan-javatra rehetrarehetra io. Tsy tafiditra ny anatin'ny fiainan'ny olona ny tena filazantsara marina, dia ny filazantsara ny Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Zay lazan'ny Paoly hoe za tsy menatra n'io hazo fijaliana io, fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetrarehetra mino io. Za tsy menatra ny amin'io zany, ary za tsy maintsy mitory an'io, satria ny teny hafa rehetrarehetra tsy manan-kery andrava ny fotom-pisainan'ny olona, tsy manan-kery andrava ny fitiavan-tenan'ny olona, tsy manan-kery andrava ny fitiavan-kely any anatin'ny olona, tsy manan-kery andrava ny fisaratsarana any anatin'ny olona, sy ny fitsitokotokoana. Azo atao daholo ny aktivité rehetrarehetra, fa ny fo mila tarafina foana hoe tena zay marina ve ny asan'ny Kristy ao anatiko ao? Tena nanova marina ve ny asan'ny Kristy? Za ve samy laza hoe tsy zatso ningere olo ty velona ty vitsy ny olona samy laza an'izany, vitsy ny olona samy laza an'izany hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny hazo fijaliana zao, ary tsy zatso ny ty velona ity, fa Kristy Jesosy ny velona tao anatiko. Ary zay avelomako ankehitriny dia avelomako noho ny amin'ilay zanak'Andriamanitra zay efa ty aho ka nanolotra ny ainy ho faty hamonjy aho. Fa ny asan'ny Kristy ao anatin'ny fiainan'ny olona dia anampy azy, anampy azy amin'ny zavatra zay ataony, anampy azy amin'ny fitaizan-zanaka, anampy azy amin'ny asa aman-draharaha, anampy azy satria sarotra loatra amin'ny fiainana. Fa ny asan'ny Kristy voalohany indrindra tiany atao ao anatin'ny fiainanao, tiany hanombo ny mahay anao anao, satria ny mahay anao anao dia misy fahafatesana. Atao anatin'ity tenantsika olombelona ity misy fahafatesana atao. Dia raha voaty foana ny aina tsika, raha voaty foana ny tetavintsika kolokoloina,
raha vao ty foana ny tediavintsika asoasoana, raha vao ty foana ny tediavintsika hipetraka eo amin'ilay position mahafinaritra sy metimety aminy, miantsoantso. Jesosy nampianatra zavatra mihitsy ny tao anatin'ilay vavaka nataony talohan'ny fahafatesana iny araha eo. Esory amiko ty kapoka ity fa mangidy loatra, mafy loatra ny kapoka. Ny kapoka netany Jesosy tsy ny fanombohany amin'ny hazo fijaliana iny ny fahazoantsika rehetrarehetra ny zavatra sarotra indrindra sy mangidy indrindra. Netany Jesosy tsy iny tsy le fantsika rezatra be sao de verinao fa iny ny tena naharary azy. Ay Jesosy tsy manana fifamatorana amin'ity vatany ity zany. So de verinao fa le tsilona satroka teo ambony lohany ny tena enjanao azy tsy iny. So de verinao fa le karavasy iny tsivy ampy 30 tamin'ny alalan'ny karavasy, tsy karavasy nomby fa karavasy misy taolana kely mifamatopatotra ary de rehefa velesina de stonina manaraka daholo ny nofo tratra, nofo kibo mihitsana daholo ny raha rehetrarehetra. Fa tsy ny nofony mihitsy ny olana amin'i Jesosy, ary tsy ny mangidy zay netiny, fa ny mangidy zay netiny zay napetraka teo amboniny, ny vesatra zay napetraka teo amboniny, teo ambony asofito, teo amin'ny Getsemane. Fantatrao ny zavatra nitranga teo amin'ny Getsemane io, nampidinina tao amin'ny fahotan'ny olony rehetrarehetra. Lay madio indrindra no vesarana ny maloto indrindra, ny fahotan'ny olona rehetra. Tsy vitan' Jesosy tsony nitsangana mahitsy. Zay ny nahatonga azy ny ekoka teo Getsemane iny tsy sitrapony iny hoe andeha andohalika ny ekoka lavo tamin'ny tany iny, tsy sitrapony iny hoe mekoka eo anatrehan'ny ray izy anome voninahitra ndray tsia, fa mavesatra loatra ny nanjo azy. Teo izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny atsembohany ny tatetaky ny ra, satria ny vesarana teo amboniny teny fahotako rehetrarehetra, ny faharatsiako rehetrarehetra, ary ny aranombohana tamin'izany. Vita amin'izay zay rehetrarehetra zay, tsy maintsy vonoina amin'izay izy, satria maninona ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Feno ota loatra ty lehilahy ty, ary noho ny amin'ny fahotany zay be loatra dia tsy maintsy ny azo fijaliana ny supplice faratapony indrindra ny tsy maintsy anaovana azy. Tsy azo vonovonoina fotsiny amin'izao izy, satria be loatra ny fahotany Jesosy. Lay tsy mahalala ota tonga mpanota mba navotana amin'ny mpanota. Tena ambony izy teo amin'ny azo fijaliana. Iny ny finalité, iny ny fiafarana. Rehefa voaombo amin'izay izy dia voaombo momba ny olony rehetrarehetra. Dia izy Paoly, tsisy itsony atao kory ary. Za mahavita ny azakazaka dia tsy nohony amin'ny heriko. Za mifaly ao amin'ny Kristy. Izy Paoly ao anatin'ny prison izay misy azy, faly mandrakariva amin'ny tompo. Izao indray mifaly. Zay soratra rehetrarehetra soratan'ny Paoly, tsy mahita ianao na epistily ray ary ka mitantarany fijaliany sy ny fiaretana izy. Tsisy mihitsy na iray ary mitantara Paoly fa izy dia victime hoe teo anatrehan'ny mpanjaka fa mafy loatra amin'ny manjoa. Ndana mba teneny ihany, teneny daholo le olo-patatritsika rehetrarehetra rehefa tsika mahalala olona, manana olona maro eto amin'ity tanàna ity ny tompo, nana resao. Paoly hoe dia tsy tokony olona ohatran'izany fa tena tokony ohatran'izao, fa fampaherezana daholo no ato, famporisiana daholo no ato. Tsy fitedavana tombontsoa ny tena no ao, tsy fangatahana vavaka manokana no ao, tsy firesahana ny ao hoe isika dia manana mba hafaro kely Timoty. Rehefa mivoaka izy, jereo no hoe le tany razantsika fa sao dia misy maka, asio fefo hoe sao dia misy mikitikitika. Fa olona efa voaomba amin'ny hazo fijaliana no hitanao anatiny tena. Olona tsy mitady carrière ho an'ny tenany intsony, zany natao hoe Kristy velona ao anaty. Ary zay ny misy ny fahavelomana, zay ny misy ny fifaliana. Fa toriteny foana ny ataontsika eto fifaliana miaraka amin'i Jesosy, fiadanana miaraka amin'i Jesosy, nefa ianao tsy voaombo. Tsy hitanao zany. Satria ty tenanao ty tsy mahay miadany ty. Porofo tsotra omeko anao, mena porofo ianao. Rehefa milamina fiainanao io, tsisy ataon'io tenanao io fa tsy mitady problema vaovao indray. Zay ny ataony. Le rahalahy teo zao raha mahazo asy izy zao milamindamina, hitady problema vaovao lao pino ty asy ty fa tsy ampy ty problema tsika ty. Rehefa mivady zao tokony mba hoe milamina tsara mihitsy ny fiainana, mba tsika aroa na mandehandeha mba rara loatra e. Fa tsy maintsy mitady problema vaovao reo, ndao hiteraka. Ndao hiteraka hitady problema tsika. Dia rehefa teraka an'izao zany ndao hitady vahaolana ho an'ity zasy ty fa tsy mety, tsy azo velomina amin'ny ranomangatsika fotsiny. Ty tenatsika ity
tsy atony itoeran'ny fifaliana. Jereo tsara nefa fitaka ataon'ny devoly inona va fifaliana rehetrarehetra raha mahazo an'izao io tenanao io faly anao, raha mahazo an'izao io tenanao io sambatra ianao, dia lasa amin'izay miteny hafa rehetrarehetra mitondra. Za zany tena miresaka aminao amin'ity androandroany ity fa misy zavatra anankiray irery ihany, raha irery ihany no mitondra fiainana, ny teniny amin'ny hazo fijaliana, ny teniny Jesosy zay irery ihany, izay manombo atsika zay irery ihany no mitondra fifaliana, zay no mitondra fiadanana. Raha vao miala amin'izay isika mety ho azotsika ny zavatra rehetrarehetra, fa hitady fanampiny ndray ianao. Raha vao ianao no manomboka mitady fanampiny foana dia mila fantatrao velona be zay ny nofinao, da sainy mitady foana ianao. Ao ndray tanao le ohatran'le olona le manao loka, manao tourniquet, ahodina le izy, misy chiffre be dehibe eo dia apetraka eo amin'ny chiffre anankiray ny volanao. Rehefa tsy mahazo dia ozy izy le mpanodina amin'ny manaraka mahazo, dia lay mpanaty koa ianao manaraka mahazo, hodina indray. Any reny casino reny zany ny fandehany reny, tsisy olona mitondra vola mody zany eo, tsisy. Ny sasany tsy vitan'izay tsy mitondra mody fa miditra ao izy miaraka amin'ny tomobile, mody izy mangataka frébus, mangataka famindrapon'ny patron ny casino mba me frais, tena lasatra amin'ny lakile sy ny carte grise ny lokano. Satria maninona rehefa manodina an'iny le nofo miteny zay, ty nofo mpahafatesan'olombelo ty enjana be nge io e, so de verinao fa azo tsotsorona fotsiny ty resaka ty, fa ty nofo mpahafatesany ty manodina n'le tourniquet, tsy tourniquet tsy moa zany ihany lefa le machine soa, manodina le izy eo, milahatra le anankiray, roa, telo, tsisy mitovy aloha ny voalohany, manaraka mahazo. Eo amin'ny fahadimy faheniny eo efa misy anankiroa mitovy, io amin'izay fa misy maprisy, io efa mitovy ny anankiroa. Eo amin'le manaraka eo mety amin'izay, fa voalohany le ato mitovy, le ato tsy mitovy. Nahodina indray manaraka, ato indray mitovy, ato tsy mitovy. Ahodina manaraka sisy ny anankiroa mitovy, ny ao ampovoany tsy mitovy. Eo amin'ny manaraka eo mahazo, ary tsisy olona mahazo indray mandeha zany ka ndeha hody. Hoe ndeha hody a dia ny tsy mamo, tsisy manao an'izany ohatr' izany koa mpisotro toka, tsisy ndeha hody dia ny tsy mamo zany, tsisy avelan'ny namany hody dia ny tsy mamo zany. Sola miaraka rasta tsy misaraka eto tsika na hitrosana ary io toka io tsy olana mihitsy, efa tsisy tsaky hinanana tsofa, efa tolatrondro sisany tsakotsakoana, mbola eo ihany izy menakafo tsisy miala ny andro efa miroa marainy. Rehefa aveo nefa nge mandotsy izy ohatran' zany matin'ny aretim-bavony efa amilazanao ary hariva indray ny dia hiverina. Zay ty nofo mpahafatesana tsy mety afa-po ity, zay ny nahatongava filazantsara ny Jesosy Kristy anombo an'ity. Dia rehefa voaomby ty dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mifalia amin'izay anananareo dia mahay mifaly amin'izay ananan'ny olona. Raha ianao tsy mahay mifaly amin'izay anananao, fa sainao milaza fotsiny hoe za faly amin'izay ananako, fa ny any anaty tsy manaiky mihitsy ozy izy le any anaty ianao rery ny faly amin'izay anananao, za tsy faly ny amin'io mihitsy. Fandrina mangozozo io ve ny tongony anankiray, tongony telo hazo ny anankiray briky, ahoana ny faliko amin'io? Ny salon efa le salon Grenard eny efa tamin'ny 1953, ohatran'ny 403 ny taonany, misy resort be ohatran'izao, efa mivoaka dia tsy maintsy atao eo an'elakelam-pe rehefa mipetraka, raha tsy zany mahita lozy taraiky hatramin'ny pataloha. Ataoko hoana ny faly amin'izay ananako dia hisaotra ny tompo misaotra ny amin'ity voaka resort ity ve Jesosy? Tsy manaiky an'izany tia nofinao ity. Fa rehefa voaomby amin'ny hazo fijaliana na amin'inona zavatra mitranga, fa misy fiadanam-po ao anaty. Mitoriteny pastera dia manao amena dia tsy vitany amena fa henoko ao anatiko zany, tsapako ny asan'ny Kristy ao anatiko zany. Atao hoe filazantsara mahery raha lasianabavy eo, filazantsara mahavita miazona ny olona, tsy menomenona fa menomenona nge ny olombelona rehetra amin'izao fotoana iainantsika izao. Mitady zay omena tsiny, mitady zay omena tsiny zany, mitady zay anolorana amin'ny fiainana. Izy zany responsable, ny tena mahazo tsiny voalohany indrindra président de la république,
ny afrikanao ny rehefa antanina efa manina re tsy mety mandroso mihitsy ny ty maintsy mitodika any mpanao politika foana tamin'izay tamin'ny Maurice dia zay ny resa manontany le Maurice any nareo izy izy a ny tena problema nareo dia zao lazainareo fa mpanao politika foana zay antaninareo afrikanina rehetra ka ry zareo zany a mandray séminaire izy isataona dia isataona izy a manavatra olona avy any firenena afrikanina efa pasteur tsy fantatro 50 am'zato dia zay antanina ray dia zay daholo ny avaly mpanao politika nataondrareo ay milliard de dollars miditra ao fa raha be bombo voanjo miainga avy eo rehefa avy eo mahita zavatra be dehibe misy fimenomeno mana zao fotoana iainantsika zao mavesatra ny fiainan'ny olona sahirana ny olona reraka ny olona na dia mitiana renao mifaly izy 3 segondra tapitra ny 3 segondra averina miketrona ndray izy ary inina tantaraina io na omenao vola ary izy a me vola ngeny olo le faly izy vetivety eo fa tapitra ny doziny iny vola iny rehefa avy eo rahakarak'izay abetsany eo mandra-palanina iny rehefa mbola misy iny aloha mbola mitoy mitsika izy fa rehefa manomboka miakaikaiky mbola tsy lany akory a mbola tsy lany efa verina miketriny efa mieritreritra sady ho faty zany zay mianaka rehefa tapitra ty hitanao ohatra le vehivavy tao zary fata mbola misy koba somatsara eo pelatanandra vehivavy mbola misy tiloilo somatsara mangataka aminy am'izay ele mba anaovy mofo kely ao raha mba fantatrao mantsy anao koba kely erany tananila sisa zay mianaka dia ho faty izay mbola inana izy any dia efa mieritreritra sady ho faty izay satria manino ao amin'ny nofo tsy misy fifaliana ao amin'ny nofo tsy misy fiadanana ao amin'ny nofo gospôly tsy misy zavatra tsara mitoetra fa na dia atao anatiko ary fanirina anao ny tsara ny anao tsy mety atao anatiko tsy mety zava tsy tehitsirritra tsony fa tsy vitako le izy satria manino misy fahafatesana ato teny men'Andriamanitra ny zanany ho avitra isolo ny fahotatsika ary hanome atsika fiainam-baovao amin'ity androandroany ity jereo ny any anatinao any tsapako fe ny asan'i Kristy any am-poko ozy lahirantsika teo talohan'ny Toriteny je te donne mon cœur il ne m'appartient plus il ne m'appartient plus zay ihany koa ny afatritsika amin'ity androandroany ity raha tsy tsapanao ny asan'i Kristy ao am-ponao ianao mety manafijolona vavolombelona be dehibe ny amin'ny miracle fa misy zavatra tena enao tsy resinao mihitsy ao anatin'ny fiainanao maneke androany Jesosy noko ny asanao any anatin'ny fiainako any miara voaomba amin'ny Kristy ambony azo fijaliana tsika rehetra samy manana zavatra ohatran'izany daholo misy zavatra tiatsika hioarana hialana hiovana fa tsy misy hery saty zay atsoy amin'izay le herin'Andriamanitra resao amin'izay Andriamanitra Jesosy eo tiako hiasa atao anatiko amin'izay ny herin'ny fahafatesanao teo ambony azo fijaliana mba tsy fahalalana fotsiny vo herinandro tsika zay nakalaza ny Paska ny Paska nge tsy fetin'ny chocolat dia fetin'ny gisa sy gany ny gisa sy gana tsy manao fety fa ny olombelona manao fety amin'ny zala ny Paska tsy fetin'ny vorontsiloza tsy fetin'ny sakafo fa fety nanoloran'ny Kristy ny ainy aninona hanovananao atonganao olom-bovonjy atonganao andova fiainana ary atonganao vavolombelon'ny Kristy eto amin'izao tontolo izao eny ampandehanana eny filazantsara mandehandeha ianareo ny filazantsaranay voasoratra ao am-ponay tsy amin'ny rano mainty fa amin'ny fanahy tsy tanteraka ny fanoratana filazantsara ny am-ponao raha tsy miara voaomba amin'ny Kristy aloha ianao za ihany koa tafiditra ao anatin'izany za koa resahan'ny tompo ao anatin'izany misy zavatra tiako ioarana fa tsy henoko matsapa any anatiko any tsy ampihery hanovana an'le izy ampatsiahivon'ny tompo ao anatin'izany ianao dia olona voaomby miaraka amin'ny Kristy mila ny herin'Andriamanitra ianao hiasa ao anatinao inona ny herin'Andriamanitra ny fanombohana anao tsy zaho intsony tsy izay tiako intsony tsy izay mety amiko intsony fa Jesosy Kristy irery ihany amen ataontsika hitsangana hivavaka amin'izao fotoana izao satria efa mandroso ny fotoana antsika zay no raisinao tao anatin'izany zay ny tenenan'ny tompo anao tao anatin'izany zay ny tsarovy dia zay ny resao amin'ny tompo androany maneke azy
mino azy inao ny asany any am-ponao. Raha ohatra ka efa niainana zany ianao fa iny misy fotoana fahalatsana, misy fotoana faharirana, misy fotoana fahakiviana, misy fotoana tsy mahavokatra intsony, miverena indray eo apototry ny azo fijalian Jesosy dia miresa hoe tompo zava tsy mahavokatra tsony ankehitriny, zava tsy ilosongosongo ny mahavokatra ato amiko, efa misy zavatra be deaibe tsy ankasitrahana ny anatiko any, tsy manan-kery a Jesosy. Hitako ny fahalemeko, hitako ny fahadisoko, hitako ny zavatra tsy vitako rehetra sy ny tsy haiko rehetra. Te iova mila ny herinao any anatiko any Jesosy a. Ekeko ny fiaraha-miombo aminao, ekeko ny iainana zany. Efa vitan Jesosy ny fanombohana teo ambony hazo fijaliana. Anjarantsika dia ny manaiky an'izany, anjarantsika dia ny mino an'izany androany, dia manaiky an'izany araka iombo amin'i Jesosy. Raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.